ary androany tompo mbola te hiteny aminao mihitsy hoe zangy eo ianao ny variana foana indraindray, ianao ny matataotra, ianao ny manana, fa za ozy izy dia eo foana fa ianao ny tsy mahita. Androany mbola hiteny aminao tompo, ary ho tsapanao koa zany hoe kay tena fifaliana be leo amin' Jesosy, fitsaharana leo amin' Jesosy, tsisy fanahina, tsisy tahotra leo amin' Jesosy. Amen sa tsy amen? Rehefa tsapanao zany de raina ny tompo, raha tsy mbola tsapanao zany ho tsapanao zany androany. Ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra, iza no hiakatra rehefa ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy, iza no akarina rehefa ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy. Halleloja, amen. Atangany hoe halleloja, atsangano tsara hoe halleloja. Saotran' Jesosy zany, saotran' Jesosy zany dao sika reten'Andriamanitra ary Hebreo 4:12, Hebreo 4:12 andininy 5. Anisan'ny toetra anankiray mila anananao raha tianao niakatra rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra. Ty voasoratra atao amin'ny Hebreo ty, zay zavatra tena mila zaraina amin'izao fotoana izao, satria mampalelo fa mifiangonana dia latsaka ao anatin'ity zavatra anankiray ty. Ary dia tiana tenenina aminao ty Hebreo 4:12 andininy 5. Raha te ho isany no ampakarina ianao rehefa ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra, dia ty anisan'ny fepetra takina mba hahatonga anao afaka hitsena an'ilay mpapakatra. Hebreo 4:12 andininy 5. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, izao tsy andao anao mihitsy na hahafoy anao akory, ka dia sa isika miteny hoe Jehova no mpamonjy ahy ka tsy atahotra, inona no azon'olona atao amiko. Amen. Zay teny zay no meny tompo androany, zay teny zay no meny tompo anao androany dia zao, aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa hoy izy, izao tsy atao anao mihitsy na hafoy anao akory, ka dia sa tsika manao hoe Jehova no mpamonjy ahy ka tsy atahotra, inona no azon'ny olona atao amiko. Halleloja. Mamaly zany hoe inona no azon'ny olona atao amiko, dia inona no valinao? Inona? Tsisy, satria maninona? Satria Jehova no mpamonjy anao. Vaninandro sarotra zao, volana jiona 2019, eto Mahajanga, eto amin'ny La Promenade tsika no manao tory-teny. Vaninandro sarotra zao eo amin'ny fiainana mihitsy, na fiainan'ny fiangonana, na fiainan'ny firenena, na fiainana zao tontolo zao mandeha fasakely ianao radio mandritra ny 5 minitra enonao ny vaovao, fa zavatra renao amin'ny vaovao ao dia korotana, ady, von'olona, herisetra sy ny maro isan-karazany rehefa miaino filazam-baovao ianao. Ary zay koa moa dia davim-panao gazety raha tsy zay tsisy zavatra malina. Dia ohatra ianao mandefa RFI FM 96, dia zavatra lazainao ny ankamarony dia vaovao ratsy, tsisy vaovao tsara zany ny ankamarony ozy fa hoe nisy von'olona atao a Centrafrika, nisy famonon'olona atao a Congo, tsy mety tapitra ny ady any a Syrie, tsy mety tapitra ny ady ao Moyen-Orient, miady pétrole, miady voninahitra, miady fanjakana, miady olohany, no ninona? No ny vola. Ny vola, fitiavam-bola. Aoka ianao fiangonan'i Jesosy eto androany, aoka ny fisainanao, aoka ny toe-tsainao tsy ho amin'ny fitiavam-bola. Jesosy mahita ny fotsika. Mety afaka hitentsika eto hoe za tena tsy tia vola mihitsy, eo mbafy zay, fa Jesosy mahalala ny eo am-po. Ary io tia vola io tsy miankiny amin'ny valeur ny vola ao aminao, fa naharary zato ary ny ao aminao zay foana vola nananao kely zany, fa nytoeponao toe-tsainao amin'ny fitiavam-bola. Fa tsy miankina ny marika io hoe tena be vola be zay vao olona tia vola, fa na tsisy vola mihitsy ara sa hirakirana amin'ny vola, fa ao anaty ao toe-tsaina tia vola. Azontsika ve zay? So dia izy nareo hanym-palaka reny zany tory-teny zany zay olona be vola. Fa mety misy meny tompo mihoatra ary manana ny ampy ary manana mihoatra ary manam-bola, fa ny toe-tsainy tsy any amin'ny fitiavam-bola. Mety ve zany? Afaka atao ve zany? Zany hoe io zany lazaiko aty am-boalohany dia tsy miankina amin'ny hoe ohatrinona le nananao na ohatrinona,
fa ny toe-ponao toe-ponao foana hoe ao anatin'le fitiavam-bola ve ianao fa zay anao farany tompo mihitsy am'ty hebreo ty hoe aoka ny toetsanareo a tsy amin'ny fitiavam-bola maninona ny tompo manafatra an'izay satria izao ny voasoratra ny vola ny fitiavam-bola no fototry ny rasy rehetra fototry ny rasy rehetra tenin'andriamanitra no milaza an'izany ary raha anao fanadiadinitsika anao famelabelarana momba zay dia ho hitantsika mihitsy hoe tena fitiavam-bola fototry ny rasy rehetra satria vokatry ny fitiavam-bola dia lasa misy famonon'olona satria te anam-bola vokatry ny fitiavam-bola dia lasa misy fandrobana lasa misy herisetra vokatry ny fitiavam-bola dia lasa misy ady lahy vokatry ny fitiavam-bola dia lasa misy ny famingam-pinganana maro isan-karazany vokatry ny fitiavam-bola dia lasa misy ny fialonana vokatry ny fitiavam-bola dia tsisy tsony ny fo antra sy onena sy mamela eloka sy mamindra fo fa lasa ny vola no mitondra ahoana hozy Jesosy tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho tiany na ny anankiray ho alany tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo isan'izany atao hoe Balamo zany no anatin'ny baiboly zany Balamo zany dia mpaminany ary zay zavatra teneniny a dia tanteraka zay tsodrano ataony a dia tanteraka zay ozona ataony a dia tanteraka natsora ary ty Balamo andray andro amin'ny nomeria anao mahita zay raha tsy diso atoko faharoa amby roapolo natsomy Balaka izy andao ianao izy mba tonga ava ty mba hanozona an'ireto vahoaka reto dia rehefa tonga izy a tsy vita amin'ny teny fotsiny hoe tonga ava ty fa netiny tao daholo ny arena rehetra vola fotsy vola mena zava-manitra biby fiompo maro isan-karazany hitenenana amin'ny Balama hoe avia hozony firenena fa omeko an'ireo rehetrarehetra ireo ianao dia hoy izy Balama hoe zany hoe dia tsy handeha ary tsy hanao zay zavatra tsy tenen'Andriamanitra ho atao fa matorika ny any aloha nareo androany alina dia alao eritreritra hoe saintsainiko hoe manahoana moa zany afaka atao ve sa tsy izy zao nefa miteny hoe za tsy hanao zay zavatra tsy nasain'Andriamanitra natao efa fantatr' zao fa anozona no andehananao anozona n'le vahoaka an'Andriamanitra mety ve zany araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy nila natory akory ny eritreritra n'zany tsy nila ny andry ny eritreritra tamin'ny alina akory ny eritreritra zany fa tonga dia fantatra fotsiny hoe anozona ny antsonao ana anozona n'le vahoaka an'Andriamanitra ve ny antsonao ana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na meana vola fotsy ary ianao na meana vola mena ary ianao na meana arena be miopapana takininina ary ianao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany ndana raromody fa tsy mety fa inona nataony aloha mbola eritreritra ozy nyeritreritra atao moa izy Andriamanitra nanontany azy dia aveo Andriamanitra teny hoe mandehany any nefa Andriamanitra efa tsy sitrapon'Andriamanitra zay netiny ny ampondra dia nanahoana rehefa nandeha ny teny ny ampondra tsy nety nandeha ny ampondra no kapohana velesina teo hoe tsy mety andeha nefa Andriamanitra mihitsy nefa mibloke an'io satria tsy sitrapon'Andriamanitra le alehanao tsy sitrapon'Andriamanitra le andehananao anozona ny vahoaka an'Andriamanitra anao asa tsy akasitrahan'Andriamanitra nefa ianao ny irahan'Andriamanitra dia ny ampondra misy no miteny ny farany mety betabe koa nge ny ampondra rehefa miteny aminao fa ianao tsy mieno tsy haiko hoe miandry feo milasaka avy any ianao na miandry ny pasterité na miandry ilay teny fa nitranga zavatra eo aminao efa ampondra daholo amen sa tsy amen ny situation zavatra misy rehetrarehetra efa ampondra miteny fa ianao mbola tsy miendry fa mbola mitady any mbola mikapoka n'le ampondra ihany nefa efa hito zao fa tsy mety andeha tsony le ampondra Jesosy ane amindra fo maheno tsara ve nareo Jesosy ane amindra fo fa noho ny fitiavam-bola dia latsaky Balama andeha hanozona ny zanak'Israely andeha hanozona ny Joda
noho ny fitiavam-bola tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany. Inona namadian'i Jodasy an' Jesosy? Inona? Zay 30 amadika an' Jesosy. Jodasy zany trésorier, mpitam-bola. Natsony Jesosy ho mpitam-bola. Jesosy misy ny azo azy ho mpitam-bola. Mpitam-bola ny ekipan' Jesosy tao zany. Nefa i Jodasy io kaya voasoratra tao mihitsy rehefa le nisy taona namaky an'le tavoangy feno menaka le vehivavy anankiray dia namaky an'le tavoangy feno menaka dia io vidina vidina menaka io efa ho karama heri-taona. Dia hozy izy hoe inona ary ty fandanipo nataonao ty? Vakinao fotsiny menaka tavoangy menaka ray tavoangy raha nosoranao an' Jesosy afaka nomena malahelo ane io e. Dia hoy izy tsara ny mpanoratra filazantsara ny teny hoe tsy dia tena le malahelo loatra ny tena tia ny lazaina fa izy olona tia vola ary izy nangalatra naka ny vola tao amin'ny kitapom-bola amin'ny mahatrésorier azy. Dia noho ny fitiavam-bola ny mody ny tenitenenana hoe vakinao fotsiny le tavoangy omenao an' Jesosy fa modimody hoe mahatra ho an'ny mahatra. Betabe koa ny manao fikambanana zao ho an'ny mahatra ho an'ny sahirana sisy fa tsy makany amin'ny mahatra tsy makany amin'ny sahirana. Ohatrany hoe ino ny mandeha ino ny mety dia misy zavatra ohatr'izany betabe. Fa ao ambadika ao misy zavatra alaina ho an'ny tena. Mahamindra fo Jesosy, amindra fo Jesosy, tompony anavitra. Fa anitsy an'izany Jesosy raha sedra misy an'izany eto androany. Aoka ny toe-tsainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola. Aoka ny toe-tsainareo tsy amin'ny fitiavam-bola. Marina filaina ny vola. Mataonao miasa dia maninona? Miandry vola ianao zay amin'ny ariva na miandry vola ianao amin'ny faran'ny volana. Misy taona ianao miady varotra misy tsy mety raha io karamako ray volana. Ilaina ny vola, ilaina ny miasa. Hoy Paul miantso ny Tesalonika hoe zay tsy miasa maninona? Aoka izy tsy hinana. Ilainao ny miasa. I Adama rehefa napetraka tao amin'ny sahetena dia niasa izy fa tsy nipetrapetra-potsiny tao izy. Zardinier voalohany teto tany dia i Adama. Mpamolaka biby voalohany teto tany dia i Adama. Ary Adama nanomezana andraikitra hoe karakarao i zaridaina io. Karakarao i zaridaina io. Meo anarana ny biby rehetra. Miasa, zay tsy miasa aoka izy tsy hinana. Halleloja. Jesosy ary niasa. Inona ny asan' Jesosy? Ny asan' Jesosy mpandrafitra. Jesosy angamba nanao fauteuil, canapé, nanao armoire, nanao fandriana. Mpandrafitra Jesosy. Jesosy ke nanomboka 30 taona ne Jesosy vao nanao ministera. Nandeha nitory, nandeha niasa. Fa talohan'ny 30 taona zany Jesosy dia ohatran'ny fiainan'olona rehetra. Nandrafitra. Ka Jesosy mpandrafitra. Ny pasteranao inona ny asany? Fa tena hoe pasteranao hoe Jesosy pastera nandrafitra. Jesosy nandrafitra ry pastera. Ry Paul nanao lay, ry Paul nanao raharato, ry Paul nanao hoditra. Ary hoe Paul hoe sanatria taminay ny andeha haka ny volamena anareo, sanatria taminay ny haka ny akanjonareo, fa ny tananay ozy ny asa andro manalina mba hivelomanay zay rehetrarehetra niaraka taminay. Paoly apôstôly, apôstôly lehibe zany. Ny akamaroan'ny epistily ato dia i Paoly nanoratra azy. Fa io Paoly io tsy namakitratra ny fiangonana io. Nisy taona ry izy raha naka ny vola tato amin'ity fiangonana anankiray ity tsy ho anazy zay fa nalainy ny vola tato mba homena an'le fiangonana tato satria sahirakirana le fiangonana tato. Tsy ho anazy mihitsy. Raha nitory filazantsara hozy Paoly, sanatria raha ataoko misy fidirana filazantsara. Marina fa voasoratra hozy izy hoe aza manakombona vavany omby mively vary. Sanatria ho anay hozy izy raha nisy fidirana ny filazantsara zay. Ary Jesosy raha teo dia efa nilaza nomena maimai-pona ianareo dia hoany manomeza maimai-pona, mizara maimai-pona. Marina zay rehetra zay. Fa ao ambadika io raha lasaina vavy misy fandaniana maromaro ao.
nomeny tompo saina ianao, nomeny tompo talety ianao, nomeny tompo fahaiza-manao ianao, nomeny tompo fieritreretana ianao. Ampiasao io iasana e, ampiasao io anaovana famoronana e, ampiasao io anaovana zavatra e. Fa za miteny aminao fa hozy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa mahatoky ianao amin'ny asanao a dia ambinina dia hotahina ianao. Ilaina ny miasa. Tadio ilay taleta tao anatin'ny baiboly nomena taleta ray, taleta efatra, taleta dimy. Samy nampitombony taleta daholo fa le taleta anankiray hozy izy a natahotra dia nafeniny le taleta. Tonga ny tompo nanadina avy eo, aiza ny taletanao? Natahotra hozy izy. Fantatra ianao fa maka ny any amin'ny tsenao a dia nafeniko le izy. Dia hozy ny tompo hoe mpanompo ratsy fanasa tsy mahatoky. Afaka nataonao tany amin'ny banky eny iny e. Raha fa nataonao tany amin'ny banky iny na sy nanao inina ianao ny zanany ho azy iny tany. Tsy misy olona tsy mahay ninina zany atao tany. Raha ianao tenenin'olona hoe tsy mahay ninina aza manaiky. Ary aza matoa ianao na arian'ny tompo a spesialy ianao. Manina ianao? Satria Jesosy nahary ianao. Jesosy name talenta anao. Jesosy name fahaizana anao. Jesosy name fahazavana anao. Any amin'ilay aoka so amin'ny toe-bola, any amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsaina ny resantsika eto a. Fa tia metraka mihitsy hoe zay tsy miasa aoka izy tsinana. Zay tsy miasa aoka izy tsinana. Modely voalohantsika dia Jesosy. Modely voalohantsika dia Jesosy. Jesosy mpandrafitra ny asa nanao asa. Ry Paul ny asa. Ny asa andro malalina hozy izy. Zany hoe Paul zany a nanao fitoriteny, nanao mission. Dia mety hoe rehefa tsy manao mission izy ohatra fa mipetrapetraka dia lasa na izy aloha manao lay. Dia tsy haiko mavita confection tsara eo izy. Manao zay manao fection zany, ianao zay manao confection ataovy tsara ny confection. Dia vita ny lay a dia mety niteny ay misy livrena rin-dala aloha ty livre ho any. Dia ny livrena ny lay. Dia fa azo ny vola reto ny vidina lay. Dao indray tsika aloha hitory an' Jesosy amin'ny alalan'reto vola reto. Halleloia. Dia misy nay tany nisy marché be ambonimbony, aizy misy mikomandy lay arivo. Sotrany tompo ty fa tena afaka mitory makaria any Makedonia indray tsika amin'ity. Natao ndray ny lay. Le vita ndray iny a, ahoana ndray reto? Hay ivelomantsika reto a. Zay ambiny amin'reto ndray anaovantsika mandeha mitory. Tsisy fitiavam-bola mihitsy tao aminy. Tsisy hoe ho anazy tao aminy. Fa tena hoe ho an'ny tompo, ho an'ny tompo. Ary tsy nisy fivesarana fanomezana hita mavesatra amakitratra ny mpino. Halleloia. Ampitaho amin'ny Paoly sy Jesosy ny pasteranao amin'izao fotoana. Ampitaho amin'ny Paoly sy Jesosy ny bisopinao sy ny apôtranao sy ny tsy haiko rehetrarehetra ao amin'izao fotoana. Miasa ve izy? Fa Jesosy mpiandrondro tsara, fa Jesosy ny asa. Paoly tena apôstôly nanam-pitiavana rehetra ny asa. Dikan'izay a misy an'izay asa zay. Zay reto miasa. Ody zao zay amin'ny latsinainy rapitso. Efa fandamindamina atao zay. Do mpamody aloha fa iasa amin'ny latsinainy. Talata. Alao mpamodimody aloha kely e. Satria mbola hiditra aby reo amin'ny talata. Miasa daholo reo. Miasa daholo hoe miasa tena, miasa brao, manana asa rehetrarehetra. Ary rehefa tonga ny fotoana ho andeha hitory, ampidiro ny congé, ndao aka kely congé aloha. Mba misy jour férié kely, ndao aloha hanao jour férié. Atria zay andeha hanao excursion, zay raha andeha hanao vacances. Ny anay tonga dia efa any an-danitra ny vacances. Halleloia. Fa tsy midika akory zany hoe fahotana mandeha vacances. So sendra mahitana manao vacances dia nga manao vacances indray. Fa ilaina ny manao vacances. Nisy fotoana Jesosy ny teny nampianatra mihitsy hoe andala aloha nareo a mihita, ndala miala sasatra kely aloha. Teny Jesosy mihitsy ara ny teny tampianatra tamin'izany fotoana hoe ndala aloha miala sasatra kely. Fa tsy afaka niala sasatra hoe fotra ny zavatra tampoka indray teo dia natao. Fa tia natanenareo hoe ty fiainana miaraka amin'i Jesosy ty a tsy fangoronam-bola ho an'ny tena tompoko. Tsy atao anaovana bizinesy azona vola ho an'ny tena tompoko. Ka hividanana fiara, 2, 3, 4, anangonana, anaovana villa, anaovana building, anaovana zao rehetra zao ho an'ny tena. Tsia. Be da be ny mahantra, be da be ny nona, be da be ny kamboty, be da be ny mpitondra tena. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jakoba any hoe ny fivavahana madio sady tsy misy petana eo andratren'Andriamanitra dia ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena.
mba mihevitra ny kambotsy ny mpitondra tena ve ny pasteranao? Mba mihevitra ny kambotsy ny mpitondra tena ve zay mpitondra fivavahanao aminao? Sa izy ny voky dia anao naona? Sa izy miakanjo tsara dia anao miakanjo voroki-tsay? Sa izy ny tena miliba be dia ianao mahantra? Indrisy fa nalahelo Jesosy ndray andro rehefa anjeriny vahoaka dia hoy Jesosy hoe ohatra ny ondry tsy misy mpiara eto, ohatra ny ondry tsy misy mpiara eto. Satria ny ondry, ny mpiandry dia mamahatena, ny mpiandry dia mihinana ny ondry. Fitiavam-bola n'inona? Fototry ratsy rehetra. Aoka ny toetsainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola, mianina amin'izay anananareo. Aleloia. Azontsika tsara ve izay teny izay? Tsy ho amin'ny fitiavam-bola fa miasa ihany, miasa tsara. Aoko matoky amin'ny asa ataonao, ataovy tsara ny asa napetraka ny tompo aminao. Mpamboly ianao, ataovy tsara. Mpampianatra ianao, ataovy tsara. Mpitsabo ianao, ataovy tsara. Mpanao trano ianao, ataovy tsara. Ninina na asanao asa nomeny tompo io fanasoavana ho an'ny hafa. Dia Jesosy ny tena patron. Aza mitrehitra hoe rehefa tsy hoe le patron dia ataoko toto, dia rehefa hoe le patron dia mody manao tsaratsara. Fa le patron amin'ny patron mahitanao, patron. Halleluja. Aoka ny toetsainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola. Lafinaritra be anana dia niety volo andray andro. Rehefa niety volo ahako dia misy malalaka kely eo amin'le sezan'le fietezana volo, dia nisy olona niandro olona teo ivelan'le fietezana volo, dia niditra izy dia mipetraka. Mba hipetraka kely eto izy dia maka gazety. Izy io tsy ety volo, volony nefa efa lava. Fa angamba tsy eo izy mipiety volo dia tsy niety volo izy. Dia rehefa namaky an'le gazety izy tsy ady mipetrapetraka dia namoaka vola. Ty ozy izy omeko anao. Dia nantany le mpanety volo. Fa maninona nomenao an'iny? Ak za mba mipetraka fotsiny eto mba niandrendrolona dia sady namaky gazety. Dia ozy le mpanety volo. Fa nga dia vola foana no atao eto tany. Nga tsy maintsy manome vola foana isaka misy tsisy mba zavatra mba atao fanakalozana fotsiny ve izy ty? Tsy zavatra mba homena fotsiny ve? Fa dia vola foana. Pino io rahalam-panety io. Dia amin'izao fotoana ohatra tsy mety raha tsisy vola. Ohatra ny tsy mety raha tsisy vola, hitaty rakitra kely foana. Tsy voatery mitaty rakitra kely rehefa anaty fotoam-pivavahana anankiray e. Tsy hoe fahotana mitaty rakitra. Fa lasa misy toetsaina ty vola. Dia fitiavam-bola hoy izy mifototry ny ratsy rehetra. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo, na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Lasa misy lainga rehefa aveo, lasa misy fraude rehefa aveo, lasa misy osoka rehefa aveo, lasa misy kolokolo rehefa aveo. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha vola azonao amin'ny tsirariny tsy ho ambininy ianao amin'izany rehetra izany. Raha vola ho azonao amin'ny tsinety tsy ho ambininy ianao amin'izany rehetra izany. Halleloja. Hiakatra ho any an-dandry tsika, miandry ny mpampakatra tsika, miandry ny Jesosy tsika, tsy mety raha mbola ty vola tsika. Tsy mety raha ny toetsaintsika dia toetsaina ty vola. I toetsaina ty vola io zany dia toetsaina ty vola io hoe tsisy zavatra ohatrany hoe tsisy zavatra atao mihitsy ampitiavana, tsisy zavatra atao mihitsy fanomezana fotsiny tsy mila tampony, tsisy zavatra atao mihitsy ampahatsorana, fanasoavana, fa mitady tambony foana. Ny fitiavana ozy izy tsy mitady ny azy. Ny fitiavana tsy mitady ny azy. Manahoana ny toe-poko amin'izao mihaino tenin'Andriamanitra zao? Manahoana ny toe-ponao amin'izao mihaino tenin'Andriamanitra zao? Tsy mankalavitsika e. Manamboatra Jesosy, manitsy Jesosy. Raha mikasika anao ny tenin'Andriamanitra dia mivavaha mihitsy ianao amboary ny foko Jesosy. Mba tsy ho amiko ny fitiavam-bola, mba tsy ho amiko ny fitiavaka rena. Vola 3 sekely namadiana an Jesosy, nafatesan Jesosy tery amin'ny azo fijaliana tery, satria namadiky Jodasy. Ary be da be koa lasa misy olona tena mamoy fo mihitsy hoe nisy namadika azy tamin'ny mpiara-miasa, very vola ohatriny, saika niditra ponja mihitsy. Misy olona niara-nanao marché, ny fitahan'le anankiray lasa nytany daholo ny vola, ny anankiray tsisy vola nahazo tsony. Ianao le lasa koa ny vola aveo, lasa ny olona ny vola, ianao lasa misy famozam-po ary lasa misy fankahalana koa ao anatinao. Manahoana ny toe-pontsika ny fiangonana malala an Jesosy?
manahoana ny toe-potsika amin'izao ora sy fotoana izao fa io tsy voatery vola foana e zay foana le toriko rehefa miaraka amin'ny lasaina bavy reo raha andeha ody any an-taninarivo efa ody any ah nandeha anao na tsy andeha malalaka ny tomobile koa nandeha anao na tsy andeha za fa ody any raha ohatra malalaka ny tomobile malalaka io entoko ianao rehefa tonga any an-taninarivo anao tsy tena hoe meo aty le frais fa nandeha anao na tsy nandeha efa andeha foana tazominy ianao dia ataovy gote omeo amin'ny vaty aman-janaka fa tsy sitrany efa fizarazarana eo le lasatsy sao any tsy mba mahafoy ho an'ny hafa mihitsy ve tsy mba manome mihitsy ve fa be calcul foana ary tsy manaiky resy so dia maty amin'izany ahy matahotra no faty antoka mihitsy rehefa manao asa anankiray ary misy amintsika raray tena miady varotra be loatra rehefa mividy zavatra miady varotra be loatra rehefa mpanao karama olona matahotra n'inona matahotra no faty so dia maty amin'izany ahy maninona raha manome arakaraky ny anomezanao ny olazako anao fa andraisanao bebe ao am' Jesosy tsisy resaka ambadika misy ty hoe rehefa tapy toroteny ty dia teny aminao hoe manome zary ho ana tsy zay ny zavatra tiako resahana aminao eto fa miverina any amin'le hoe ny fitiavam-bola ny fototra ny rasy rehetra so aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainao taraiky eto an-tany eto ianao raha tonga Jesosy eny amin'irao lanitra ka ny toe-tsainao amin'ny fitiavam-bola ka ihatra radin hainao zany hoe radin zany tsy mamoaka mihitsy tsy mahame mihitsy tsy mahafoy mihitsy ny azy any raha tsy manana ndray tsy maninona raha tsisy nay tsy maninona fa raha misy nefa ozy malagasy hoe ory avamanana omeo zay mangataka aminao zay ary azy iloza miodina zay mitady aminao raha tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra raha tsapanao ny fitiavan' Jesosy Kristy dia ho antra olona ianao dia ho ty olona ianao dia hamidra fo olona ianao dia hanome ianao fa amin'izao fotoana simba ny fiangonana satria betsaka ny mpangalatra azy jiolahy zay mitavy volon'ondro fotsy fa ny ao anatiny dia mpangalatra azy jiolahy ainao zany hoe mpangalatra azy jiolahy mafia mpanao brakazy ainao zany hoe mpanao brakazy zany mamaky nyreny briksa maka vola any amin'ny banky reny na mandroba banky mihitsy dia hoy Jesosy hoe mpangalatra azy jiolahy fa mitavy volon'ondro fotsy ny tonga ao aminareo ka tsy ilaza anareo tsy présente anareo an Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy présente anareo an Jesosy lay mitondra fiadanana mitondra fitsaharana mitondra famelan-keloka mitondra fiainana mandrakizay tsy présente anareo am Jesosy mba hajonao fiainana mandrakizay fa anao business aminao hoe manomeza dia ho tahina manomeza zay tsy manambady ao ataovy bebe dia mahazo vady rehefa amin'ny heritaona tsy omeko heritaona koa ianao fa afaka enim-bola ianao dia manambady arotsainy rakitra aloha ny fitiavam-bola no fototry ny rasy rehetra zay tia anakarena be ao zay tia anakarena be ao avia ty misy baoritra tonga dia manatona aloha zay anao 100,000 ato zay anao 10,000 ato zay anao rahetsy ato fa zay 2,000 sy 10,000 sy anina any ananina misy ve zany misy zany loza raha mbola mijanona amin'izany kosa ianao aza mijanona amin'izany toerana zany tantarain'olona tamiko ray andro zay rehefa ao anaty fitaompivavahanao alohan'ny hiditra amin'ny fivavahana mihitsy dia efa amboarina io plasy io ty plasy ty io ho an'ny olona zay anao rakitra 10,000 ty plasy ty ho an'le olona rakitra mihoatra ny rahetsy ty plasy ty ho an'le 2,000 ty plasy ty ho an'le 500 zany zavatra misy ao amin'ny fiangonana ho aizy ty fiangonana ity ho aizy ty zao tontolo zao ty dia roboka koa ny rehetrarehetra satria hoana ao amin'ny toe-tsainao mihitsy koa ty vola mietreritra izy fa raha ndo 10,000 izy mety azo indimy zay zany izy dia lasa jackpot le izy dia hoy izy hoe dominao tapankely Andriamanitra mandoera mibeba raha mbola ianao zany
raha mbola any am'izany fiangonana zany ianao, raha ny paster anao na ny eleve pasteur na ny bisop na ny apôtre noatran'izany mandehana makany rapitso de teneno izy ny antory teny amaly hoe fa tsy izy mihitsy ty ataonao ty tsy izy mihitsy ty ataonao ty aiza jesosy tsy hitan'olona, aiza ny olona miaiky ny fahotany, aiza ny olona miala fijangajangana, aiza ny olona miala am'risoriso, aiza ny olona miala am'langy, aiza ny olona miala amin'olom-po, aiza ny olona miala amin'ny fahotana, to tsisy fa olona mpandovo olona be da be. Ny fitiavam-bolona ny fototry ny ratsy rehetra, fitiavam-bolona ny fototry ny ratsy rehetra, lasa fidina vola ny filazantsara, lasa fidina vola ny fametrahatana, te azo ositra ianao ohatra ny anahy, mila mandovo vola ianao. Asan'ny apôstôly 9, tonga ry Petera, rehefa tonga ry Petera mirakla be, sitrana ny marary, délivre ny misy devoly, mipepaka ny olona, dia avy avany le Simona, io Simona io ex magicien, fa hoe nibebaka hono izy dia natao batisa. Rehefa tonga teo amin'ny Petera izy dia ozy izy mantsy amin'ny Petera, raha amin'izao fotoana angamba izy mety hafahafa fomba ny mety tonga dia lame valopy mateviteviny izy feno vola dia nomeny amin'ny Petera ty, dia mety nantany Petera fa atao inony ty, mety mibitsibitsika amin'izay Simona, mba metrao tanana kely aloha, mba metrao tanana dia rehefa mba misy amin'izay le fiasana dia mba mahazo ohatrany ianao io hoe afaka ny misy demoniaka, sitrana ny marary, manao mirakla be da be, mba metrao tanana. Dia ahoana sy Petera? Raha ohatra ka Petera moderne, Petera vaovao, ozy le iran'ny lorarakoto mamonjy zay, dia ozy izy hoe ok are andrandasy eo aloha fa ho avy eo leo aloha andray an'reto sasany reto, dia metrahako tany ianao rehefa avy eo, dia tazomina le vola dia ametrahatalana amin'izay le Simona, ala fa mety io, na mety hiteny izy hoe tena ty fotsiny ve, ampikely fa tsy mahazo azy ty, Jesosy ie tsy azo vazivazina. Soa Petera fa olona matahotra an'Andriamanitra, soa Petera fa olona mijoro, soa Petera fa olona tena hoe feno ny falamasina, feno ny falamasiny Petera. Dia ozy Petera hoe verezy ianao mba mivolanao, verezy ianao mba mivolanao, fa iverinao fa vidina azo vidina vola ka ifanomezan'Andriamanitra io. Dia ozy Petera mibebay ianao, sao dia mba mahazo famelan-keloka ianao fa hitako hoe misy fankidiana be eo aminao. Io raha lasaina vavy tsy vitany hoe vita batisa, io raha lasaina vavy tsy vitany hoe miditra am-piangonana, io raha lasaina vavy tsy vitany hoe manao asa fanompona, fa manahoana ny toe-ponao. Fa ny toe-pony zany Simona zany dia olona mbola tia vola zany, ary mbola nividy filazantsara tamin'ny vola. Aiza ho aiza ny fiangonana amin'izao fotoana, aiza ny olona mijoro mandany zany, hoe ame vola kely anahy anao dia mba hoe to ambavaka izay mivady fa tena tsy mety tsony aminay fa tena zay hisaraka, fa mba misy olona tiako any. Ahoana ny hitondrako ambavaka anao amin'izany hoe hisaraka nareo mivady fa misy olona tianao any, dia iny ianao fa mame valopo anahy? Tsy mety, tsy mety. Na hoe tena mba hoe to ambavaka fa misy olona miady amiko amin'ny fitsarana any, ary izy tena miady mafy izy nefa izy mety manana ny rariny fa ianao tsy manana rariny, dia tonga any pasteur mba hoe to ambavaka fa tia valopo. Tsy vidina vola ny vavaka tompoko, tsy vidina vola ny vavaka. Raha hitondra ambavaka anao tsy maka na ny ariary aza. Halleloja. Raha misy ara-ty amiko omeko kely ianao, halleloja. Tsy vidina vola ny filazantsara. Raha mangy ianao any an-trano tsy tena hoe zao kase, zao ny vola, zay vao tonga aminao any. Tsy ohatran'ny mpitory filazantsara kira, tsy tsina be mihitsy io. Raha hira telo roetsy, raha vao mihoatran'ny hira telo dia efa roetsy mahery ndray, nefa hoe mpitory filazantsara. Filazantsara ve nitorianao, filazantsara ankira ve nitorianao, dia fieperanao ohatr'izany hoe raha hira telo roetsy ka. Tamin'ny 2 taona izy ny 7 alina fa zao efa miakatra. Tena lasa business le fiangonana raha lasaina bavy, tena lasa business. Tsy tadidinao Jesosy tao amin'ny teo kianjan'ny tempoly,
miditra avy any jesosy dia mahita ny olona sasany manakaly devise ohatrinona ny euro zao rahalahy ao am-piangonana resaka euro ny resa ohatrinona dolara any misy ohatrinona any aminao any mpalakaly vola dia nisy koa ny mpivarotra ompy mpivarotra osy dia inona nataony jesosy jesosy koa ve mantena ao amiko koa mba misy euro fa ohatrinona ny eo zao na alainy jesosy ny karavasy tonga dia ravaravandy satria tsy ara-drafitra tsy normal ny trano ko atao hoe trano fivavahana ianareo kosa manao azy inona ianareo kosa manao azy ho zoy fieren'ny jiolahy zoy fieren'ny jiolahy dia ao ny jiolahy manakaly vola ao ny jiolahy ny manao varotra maro isan-karazana dia mialatsiny milaza aminao fa be da be ny trano fivavahana zo fieren'ny jiolahy fotsiny zo fieren'ny jiolahy fotsiny miditra ao jiolahy voaka avao mbola jiolahy ary mety jiolahy lavitra n'olona mbola jiolahy vao nidy tsara fa aiza ny fahalamasina aiza ny tena hoe tenin'Andriamanitra mabebaka tokony raha tena fiangonana marina fiangonana manana ny fanamasina fiangonana matahotra Jesosy Kristy miditra ao jiolahy fa mivoaka avao tsy jiolahy tsony halleloia miditra ao mpijangajanga fa mivoaka avao tsy mijangajanga tsony miditra ao mpangalatra mivoaka avao tsy mangalatra tsony satria raha hoany mba hery vaika le asan'ny fanahy tao am-piangonana tao mahery vaika le fiasan'i Jesosy tao Jesosy rano fotsiny ny hita tao Jesosy mahery vaika no hita tao hanika tsisy niangana tao fa nibebaka daholo aiza ny fiangonana oatra zany zao eto Mahajanga aiza ny fiangonana oatra zany eto Madagasikara hoe manova olona manova fo manova fiainana manova fitondratena nafinaritra anahy mihitsy zay raha lany aso anazy zay ray andro sa voamaly izy iny voamaly ingamby izy iny sola betsaka izy zoky tantely sola betsaka zoky tantely fa niteny zarainao tena niasa ho anahy mihitsy fa za olona tena za zany tsy tany amin'ny sigara sy ny toka any vo fa za tsy nifoka sigara za tsy nisotro toka fa za tany amin'le vehivavy any vo izy za nefa diakona za nefa ao am-piangonana za nefa mpanohana asan'Andriamanitra za mpanao zao asa rehetrarehetra zao za olona mamitaka ny vadiko manitsakitsaka ny vadiko fa tsy nitenena tamiko zany tany am-piangonana ary lamba be atao am-piangonana fa rehefa nandrenitenao ozy izy enao ozy izy manintsitsy be mihitsy amin'ny fibeba enao manintsitsy be mihitsy amin'ny azo fijaliana enao manintsitsy be mihitsy amin'ny tahotra an'Andriamanitra fa rehefa niona taminao ozy izy tsy enao moa zany ozy izy fa Jesosy fa enao no nampiona tamin'i Jesosy fa tonga dia tsy nijanga nariko fijangajangana io fona tamin'ny vadiko roa taona zay ozy izy no afaka tamin'io roa taona no afaka tamin'io satria niasa ny tompo fa vizy moa teny tena mafy nefa le izy tantely mamay le izy tantely le mahereza ianao fa zay le miady eo amin'i Jesosy ho an'i Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetra zany fa zay le zavatra misy io fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra za miteny aminao misy tena hoe pastera tena marina manitsy madio ny asan'ny tompo mahery vaika rehefa nanomboka asa fa nanomboka ny anisinisy ny vola rehefa nanomboka ny anisinisy ny vola dia nisy firehariana dia nisy fiheboebona dia nisy fandaninana zavatra tsisy atony amin'ny vola dia nisy fijangajangana ny vola tsy miala ny fijangajangana fa lazaiko anao vola vehivavy fijangajangana miaraka ireo zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra aoka ny toetsainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola fa raha ny toetsainao fitiavam-bola mitandrema ianao fa lasa misy fijangajangana eo lasa misy resaka vehivavy eo potika le ministera potika le pastera potika le asa satria najambain'ny vola hoy ny tenin'Andriamanitra aoka ny toetsainareo tsy amin'ny fitiavam-bola mianina amin'izay anananareo afoy izy ny fahotala izy ny te hiala amin'ny fijangajangana eto androany amin'ny fitsorony fijangajangana aza menatra ianao dia tena hoe za tena mbola anatin'ny fijangajangana marina
no zay fitiavana volo zay. Atsaro zay androany, atsaro zay androany, atsaro zay androany. Fa vony Jesosy amelanao, vony Jesosy anafaka anao. Androany ny andro famonjenanao, androany ny andro fanavotana anao. Aza mangatakandro. Alleluia. Tsy avy antsony marina ozy izy fa mpanota mba hibebaka. Jesosy mamehery anareo, ireglenareo an'izany zavatra rehetra zany. Ny ankoatr'izay, mandalo zao tontolo zao sy ny filany zay manao sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Zay manafina ny fahotany tsy ambininy, fa zay mitsotraka mahafoy azy no mahazo famindrapo. Zay ve? Zay ve? Mbola miantso ny fanahy, mbola miteny ny fanahy masina. Fotoana fanafahana anao ty androany ty. Apiko indray le teny. Raha misy mijery vehivavy ozy ka ila azy dia efa nanino? Jangajanga tsaminy tao am-pony io. Ianao mijerijery sara mamofady io, ianao mijery vidéo mamofady io, ianao mijery vehivavy eny an-dalana ila azy io, fa fijangajangana zany. Mila hifondrana zany, mila ilana amin'i Jesosy zany. Ary ianao misy fotoana ozy ianao efa tena tsy tiako tsony ty, fotra mbola tratrany foana aho. Tsy tiako tsony tsy fotra mbola verimberina amiko foana. Androany misy fanafody ho anao. Androany misy fanafody ho anao. Sarisary hafahafa mamofady rehetrarehetra io, teraka nofo rasy anao amin'ny alina, teraka fijangajangana amin'ny alina. Zao ny ora famonjena. Mbola mitsangana ianao raha ianao anatin'ny fijangajangana, anatin'izany rehetra zany. Alleluia. Soranao Jesosy fa ianao no manafaka, tsy avy antsony marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka. Petrako aminao reto mitsangana reto, miaiky ny fahotany. Fantatrareo fa ratsy zany, fantatrareo fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany, ary matonareo mitsangana dia miaiky ny fahotana. Jesosy mamela heloka, Jesosy mamindra fo. Raha mila te hiresaka nareo rehefa rinan'ny fotoana, afaka miresaka rehefa avy eo. Fa zao zavatra ataonareo zao, Jesosy mahita ary midenonse an'le ratsy nareo, samby joro nareo, dia miteny hoe Jesosy mamehery, Jesosy mamehery anafahana anareo amin'izany, ary hijoronareo amin'ny fahamasinana. Halleluia. Mahazo toerana. Aoka ny toe-tsainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola, mianina amin'izay anananareo. Tsotra ny lazain'ny tompo, mianina amin'izay anananao. Tsy vitany hoe mianina, fa inona ny toyany? Voasoratra hoe izaho tsy andao anao na afoy anao. Halleluia. Zay ny mirakla. Raha iteny fotsiny ianao hoe ka tantely ratsimba, le fiainana ane problème be, tsy eo aminao mihitsy angamba ny plasiko, ka miteniteny be ianao. Fa zay nge mila vola e. Vadiko tsy miasa, zarery miasa, zanakay 3, zanakay 4, ny fatranonay mila loha, ny sarja mila loha sy ny sisa. Raha le karama kely tsy mety, fa tsy maintsy ambamboarina kely ny facture izy farany volana, ambamboarina kely ny jiramamba ahodikodina kely eo. Raha tokony 5 alina ny jiramamba kitikitiako kely le compteur dia lasa 2 alina. Fa mitondra ozina ho anao zany, vo mainka ianao tsy tafavoaka amin'izany. Raha mbola manambomboatra zany ianao, ekeko fa mafy ny fiainana, ekeko fa sarotra ny zavatra misy rehetrarehetra, ekeko fa miakatra daholo ty rehetrarehetra ty, ndaindray nefa karamanao tao tsy miakatra akory loza. Fa za miteny aminao fa mbola misy ny goaika. Hainao zany goaika zany, amin'ny fotoana tsisy inao iny mihitsy dia tonga ny goaika. Tsy hainao izy avaiza na avaiza, tsy nisy telefona nataonao tsisy nefa tonga ho azy fotsiny gaika goaika. Nao ny elita any anefitra, rehefa nao ny elita any anefitra, tsy niteny ali hoe aloha fa volo-karena fa nao na alefaso ny rakitra. Andriamanitra ny tonga dia naniraka goaika fotsiny, dia nanatitra mofo, nanatitra sakafo foana ho an'ny Eli. Velona ny Andriamanitra,
velona Jesosy Kristy ako. Ary io ny tena tiako tenenina aminao androany hoe ny solution amiko, solution aminao dia ny fanananao an Jesosy. Aoka ny toetsanao tsy amin'ny fitiavam-bola, mianina amin'izay anananao dia mitohy ilay izy. Raha tsy amin'ny fitiavam-bola fotsiny a dia hianina amin'izay anananao fotsiny a tsy ampy. Reraka eo ianao dia efa tia fotsiny ho ny zaniko, tsy ampy ilay toritena alefa mody amin'izay ianao. Fa tia ny tena vahaolana ary solution tsara indrindra anao dia hoy izy hoe satria voasoratra hoe izao tsy andavanao na foy anao mihitsy. Halleloja! Izy io miteny io, Jesosy Kristy io, le Andriamanitra velona io. Tsisy tsy hain'io atao fa lazaiko anao zany, tsisy tsy hain'io atao fa lazaiko anao zany. Raha mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao ao amin'ny Josoany misy an'io, izao tsy andao anao, tsy hafoy anao mihitsy. Mety be tabe nge ny adinao amin'izao e, mety be tabe nge ny trosa mila lohanao ao zao e. Mampalahelo mihitsy nge zavatra misy e. Tsy atao tsony le hoe ny anina androany dia davin'androany, fa lasa tena mavadika mihitsy hoe ny anina androany dia davina rapitso. Azonao ve zany hoe ny anina androany dia davina rapitso? Efa lasa misy inona zany? Efa lasa misy troso zany. Fa za miteny aminao a, io resaka troso io, rehefa tena manatona Jesosy Kristy ianao, tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra tsony zany troso zany. Tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra tsony zany troso zany, misy troso zany. Raha mbola anatin'izany ianao androany, mety noho ny tsy fahaizana amin'ny tantana, mety noho ny tsy fahalalanao ny marina, mety noho ny ataoko hoe zavatra nampiasaina amin'ny tsy tokony hampiasaina azy ka nampiditra anao amin'izany, ifony amin'i Jesosy zay. Fa zao nolazain'i Davida amin'ny Salama 4:30, efa mba tanora ihany ahako ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina na foy, tsy mbola hitako izay marina na foy, na ny zanany mangatakanina, miatra mandrakarivo reny. Halleloja! Iza ny marina? Jesosy ny manamarina anao. Rehefa ao aminao Jesosy, ianao le marina. Eto androany misy olona tena tsy hitantsony zay ale, tsy hitantsony zay atao, fa be loatra le vola mila alohany, aloha atsy, aloha atsy, aloha atsy. Androany Jesosy miteny aminao fa hanafaka anao amin'izany izy. Tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana, tsy fantatro hoe lalana ohatrany ahoana, tsy fantatro. Fa zao teny anao an'izany Jesosy, teny anao an'izany fotsiny Jesosy, alamin'io. Fa zao contranao Jesosy dia zao, aoka ny sainao tsy amin'ny fitiavam-bola, aoka ny sainao tsy amin'ny fitiavam-bola, fa aoka ny sainao amin'ny fitiavana an Jesosy. Halleloja! Any vola fotsy, any volamena, zay. Any vola fotsy, any volamena, anizy io, an Jesosy. An Jehova ny tany zay rehetra eo aminy, an Jehova ny tany zay rehetra eo aminy. Sambatra ianao raha manana an Jesosy, sambatra ianao raha manana an Jesosy. Aoka ny toetsainao tsy amin'ny fitiavam-bola, mianina amin'izay anananao, fa hoy izy, izao tsy andao anao mihitsy ka tsy hafoy anao akory. Ka dia isatsika milaza hoe Jehova ny mpamonjy aho, ka tsy atao ohatra inona no azon'ny olona atao amiko. Zany miaraka amin'i Jesosy falazaiko anao, zany miaraka amin'i Jesosy falazaiko anao. Mila fantatrao Jesosy, mila fantatrao Jesosy, ary Jesosy mila prezantena aminao fa zany ny mpanjaka ny mpanjaka, zany ny tompo ny tompo. Eo amin'ny zavatra tsisy azo atao, ranomasina mena eo aloha eo, ranomasina mena eo aloha eo, ao arinao ny Egyptianina manenjika. Inona no azonao atao? Aroso anao safotra ao anatin'io rano io, embotra anao matin'ny Egyptianina. Fa zao ny ten'Andriamanitra, tsika tsy naman'izay miembotra, tsika naman'izay miroso ao famonjena ny fanahy. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, zao koa lazain'ny tompo aminao, lazao amin'ny François mba handroso. Iza François? Lazao amin'ny Miriam mba handroso, lazao amin'ny Tojo mba handroso, lazao amin'ny bebe Lili mba handroso. Mandrosoa anao miaraka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miembotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko.
hain'andriamanitra fotsiny manokana an'io ranomasina mena io hoe mandeha tongotra fotsiny ianao anaty ranomasina mena. Alleloia. Tsy hainao zany eny anaran'i Jesosy mahagaga, tsy tonontononona fotsiny e zany fa mila iainany. Raha tsy nisy ny ranomasina mena tsy hita hoe nanokatra ranomasina mena ny ty Andriamanitra ty. Dia zay ataon'Andriamanitra misy koa io ranomasina mena io fa hain'Andriamanitra manokatra an'io. Halleloia. Mandeha fotsiny ianao ohatran'izao maina ny tany. Eny am-pandehanana ary ianao amin'ny ranomasina mena mbola falifaly ianao satria ianao mahita ato amin'ny droite ianao mahita requin. Mandeha kely ianao ato amin'ny gauche ohatra iny misy serpent de mer. Mandeha kely ianao ity misy baleine. Mandeha fotsiny ianao amin'ny tany maina. Mahery Jesosy io fa lazaiko anao zany. Mahery Jesosy io. Inona no mampanahy anao? Inona no mampatahotra anao? Inona no mampiorokoditra anao? Fa mahery Jesosy. Atolory azy ny fiainanao, atolory azy ny mombanao rehetra. Afoizo ny fahotana. Iza ny andova mifantsaka ny lanitra? Zay madio tanana, zay mahitsy fo, zay tsy mampiana ny volany. Vakilina kely zay a. Salamo 5:20. Salamo 5:20. Salamo 5:20. Jehova, iza ny toetra ao amin'ny taberna kelinao? Iza no onona ao an-tendrombohitra ao masina? Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao zay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony. Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao zay hafa baraka ny namany. Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an' Jehova. Tsy mivadika ny fianiana na dia maningitra ny tenany azy zany, sady tsy mampiana ny volany, na mandray kolikoly anameloka ny marina. Izay mitandrana zany dia ahoana? Tsy angozozo. Ianao io mangozozo. Fanafody soratanao androany Salamo 15. Zay zany ordonnance raha zany zany dokotera dia Salamo 15 meko anao. Ho anao zay mangozozo rehetra ato, ireo mandehana mahitsy, tsy manisy ratsy, tsy mampiana ny volany. Hainao dika zany hoe tsy mampiana ny volany? Ina dika zany? Tsy mampanjana bola. Tsy mampanjana bola. Miditra any an-danitra dia tsy mampanjana bola. Io voasoratra io. Zay manao an'izany ozy tsy angozozo. Halleloia. Andramoka izao fa tsara Jehova, sambatra zay mialoka aminy. Sambatra zay mialoka aminy. Jesosy zany tena tsara zany fa lazaiko anao. Jesosy zany lazaiko anao fa tena tsara zany. Afaka ononao aminao isan'andro izy raha tsy fao. Miainao amponao isan'andro izy. Malahelo ve anao? Mampifaly anao izy. Matahotra ve anao? Manome toky anao izy. Manafy anao? Manome hery anao izy. Kelery ve anao? Manome hery anao izy. Reraka ve anao? Mampatanjaka anao izy. Halleloia. Tsy misy ohatran'izany Jesosy zany fa lazaiko anao. Tsy misy ohatran'izany Jesosy zany fa lazaiko anao. Vakio ny Baiboly dia ahitanao azy. Ny filazantsara hitanao ny asan'i Jesosy Kristy. Halleloia. Aoka ny toetsanao tsy amin'ny fitiavam-bola, mianina amin'izay anananao. Voasoratra hoe izaho tsy andao anao tsy afoy anao. Za tsy andao anao tsy afoy anao. 9 juin androany 2019. Raha mino ianao hianteranao io tenin'Andriamanitra io, mibebaka ianao amin'izany hoe toetsaina ty volo zany, ary matoky an' Jesosy fotsiny ianao hoe tena daraboko eto aminao foko a ny saiko ny momba rehetra Jesosy. Ianao ny mpiandry ahy, tsisy atahorako. Izaho miteny aminao tsy mivadiko io tenin'Andriamanitra io. Tsy mivadiko io tenin'Andriamanitra io. Fa be da be nefa niazakazaka, be da be nefa reraka, be da be nefa trotraka, be da be nefa vizana, be da be nefa tena hoe tapidalakale. Nefa raha ny darabaka fotsiny teo amin'i Jesosy hoe tsy vita tsony ty Jesosy fa mijanona eto aminao fotsiny aho. Fa iny darabaka iny fotsiny andrasan'i Jesosy dia izy amin'izay no nanao ny toyany rehetrarehetra. Izy amin'izay no ny feny rehetrarehetra. Jesosy zany. Halleloia. Jesosy zany fa lazaiko anao. Mamela heloka, mamidra fo, miantry. Ny fiainana ho avy any an-danitra any dia tsara dia tsara. Aonao Jesosy, aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra.
minoa koa ao an-trano raiky misy toerana maro ary nandeha namboatra fitoerana rehefa vita ny trano namboariko ho avy ady akanareo any amin'izay isainareo nisy ahy mino an'izany ahako mino an'izany ahako fa efa manao trano anazy Jesosy any fa misy vila tsara be any fa lazaiko anao dia rehefa tonga any an-danitra dia ozy Jesosy avita tely avia ty le vilany maniko anao ty halleloia tonga dia gratuit iony anao titre borné halleloia tsy resaka fotsiny ne zany hoe Jesosy iverin'izany ary Jesosy aka ny fiangonana zany tsy resaka fotsiny zany fa hiaraka amin'ny Jesosy any tsika dia hiara hisakafo amin'ny Jesosy tsika azonao ve zany sao dia verinao hoe zavatra ara-panahy be fotsiny misavoamboana fotsiny dia efa any an-danitra fa matsapa mihitsy dia mahita an' Jesosy dia manao kalaikalay miaraka amin'ny Jesosy fotsiny tapitra le ady teto tany tapitra le fahasahirana be teto tany fa tonga any amin'ny Jesosy dia mitsahatra fotsiny halleloia hoy Jesosy izao tia ny fotoana farany arahako amin'ny sakafo aminareo tsisy otra nyty divay tsy tia intsony mandrapatonga any amin'ny fanjakana indray any ianao mbola isoty divay miaraka amin'ny Jesosy any an-danitra azonao ve zany hitanao Jesosy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nanomana trondro teny amoron-dranomasina nanao grillade Jesosy ny manao grillade mpianatra lasa any anananany Jesosy efa manomana grillade ho anazy io tsy hitanao zany fitiavan'i Jesosy zany tsangana tamin'ny maty izy tonga izy manakanina vanareo raka izy tsisy hanina natsibo mipetera ny arato sitomina ny arato tritra feno trondro lasa izy nakeny amin'i Jesosy avy eo hoe tia ny tena zavatra ty ny trondro tsy namaky azy tsony ainy Jesosy atao ny zavatra rehetra any an-danitra any ianao sabatra be ianao any paradisy zany misy zany halleloia paradisy zany misy zany tsy misy mpamozy afa-tsy Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy hisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alala tonga any an-danitra ianao mitsahatra ianao hitanao reo olo maro be raha nisy lasanoanao teto tany ka an' Jesosy izy hitanao izy any an-danitra tsy haiko io na dadanao io na mamanao io na bebe anao io na zokonao io na vadinao io fa any an-danitra ny rendez-vous tafahoana any halleloia hitanao ao Jesosy hoe tena misaotra Jesosy ty ahy ianao mafy ny ady tety tany teny Jesosy fa teo foana ianao tsy nafoy ahy ianao aritotsika ty an-danitra tsika ty tafaraka zany zavatra misy tsy ho ela tsony dia lazaiko anao fa ho ampiakarina zanak'Andriamanitra tsy ho ela intsony zany fa lazaiko anao ora sisa kely sisa ny saina raha zay anao maharitra hatramin'ny farany fa nanomboka ihany ve dia tsy hanoetra amin'ny farany ary ianao zay tsy mola tafiditra ao valan Jesosy midira ianao aingana fa ho mafy ny anjohan'ity tany ity ho mafy ny ady grande tribulation eto tany eto fa aloha zao ary izy efa mafy tsika angamba nefa zatra mafy tsika angamba nefa zatra fahoriana fa tsika nge zao efa tena ao anaty tribulation efa anaty ady anie tsika zao efa anaty fahoriam-be nge tsika zao fa ataoko hoe ngamba efa zatra dia tsy maninona tsoa fa tsy normal zao fiainana zao ny olona mola tanora kely zany dia tratra ny AVC zany tokony olona lasa tokony hoe tokony olona moa ny AVC zany matetika dia olona efa lehibe efa nazo azo fotoana tratra an'izany amin'izao fotoana anao mahita hoe olona 12 ans 15 ans 22 ans 32 ans tratra ny AVC fa ahoana efa ratsy zao fiainana zao fa ratsy zao fiainana zao pollution taloha zaza tsara rivotra foana amin'ny forme foana zao zaza isaky mihetsika sinany ty le rivotra mampisokatsoka orony ty ty efa ratsy ny fiainana olona tsy fantatra hoe olona tokony tena hoe mbola mirijarija tsara tampotampoka eo voa cancer maty fotsiny tsy hita hoe nanahoana tratra ny arrêt cardiaque tratra ny insuffisance rénale anefa tena mirongatra le ratsy ary io koa efa sazan'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona satria maditra loatra ny zanak'olombelona fa misy vahoaka tsy nandoalika tamin'ny bala misy vahoaka tsy nandoalika tamin'ny Astarte misy vahoaka tsy nandoalika tamin'ny Sampy misy vahoaka
tsy nanao ny fanaon'izao tontolo zao. Misy vahoaka tena hoe nijoro tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny fahamasinana, ary io vahoaka io ny raisin' Jesosy rehefa ho avy izy any amin'ny raolanitra. Halleloia. Fa akaiky Jesosy dia iverina falazaiko anao zany. Trompetra ray sisany tsofiny. Ny trompetra misy anankifito, ny eniny efa voatsoka, ny ray sisany mila tsofiny. Ary io trompetra ray io efa akaiky ny vavan'ny anjely io dia ho tsofiny. Rehefa mitsoka tsokany trompetra io ny anjely, efa départ tsika. Efa départ tsika. Raha mino anao, tsangana maty zay maty eo amin'ny tompo. Miova indray mpimaso iny. Tsika zay velona ka mbola mitoetra, miova dia miara-miakatra amin'ny Jesosy any amin'ny raolanitra. Zany le fanantenantsika, zany ty fiverenana an Jesosy. Fiverenana Jesosy lazaina aminao ty. Raha tonga eto Jesosy androany miaraka ny fiangonana, iza no tafakatra, iza no tavela. Fa hoy voalaza hoe misy ray, misy roa any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Misy roa any am-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Misy roa any an-tanàna, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. 50% zany. Ka raha ataoko hoe misy 150 miara-mivory amin'ny la promenade, ny sasany raisina, ny sasany ho avela. Aza mba ho isan'izay ho avela. Aza mba ho isan'izay ho avela. Fa zay ny antsoina hoe enlèvement de l'église. Enlèvement de l'église. Miafina io. Tsy hitahitanao. Banga be fotsiny place eto. Gaga ny olona any amin'ny bord sy any amin'ny mpiandraikitra ny la promenade any, sanatria tsy tafiakatra, fa lasa izy daholo le olona tato. Dia raha sanatria ny sasany tsy tafiakatra, tsy hitanay vao nisy olona zao teto akaiky teto, tsy hitako nalehany. Asinao ve zany? Le mpitoroteny teo tsy hitanay naleha fotra ny lasa ho azy fotsiny teo. Manjavona. Tsy hainao le hira hoe manjavona ho ny sasany. Poty zay dia efa lasany. Zay ny andrasantsika io. Eny an-dalana eny ianao, tonga ny enlèvement, tonga ny fiverenana Jesosy, lasa fotsiny ianao tafakatra any eny ianao. Miandry ny any an-trano avy eo, aiza ry izy mbola tsy mody any. Efa niainga izy tamin'ny maraina, mandeha ny recherche, manao filazana amin'ny radio, manao filazana amin'ny télé, very ny zanakay. Tsy ity izy nanomboka tamin'izao, nandeha tamin'izao. Tonga koa ny amin'ny radio, be da be nareo zany nametraka filazana tato. Fa be da be ny olona nanjava, ary tsy zazakely any fa hatramin'ny olo dehibe. Nisy dadabe koa ny tao an-trano tao, tsy hitany naleha. Nisy dokotera mpitsabo tao. Ny olona rehetra lahatra tao ivelany tao, izy ka tsy tao amin'ny brosony. Ny entany mbola reo daholo. Nisy tomobilina fandona fotsiny eny an-dalana eny, to. Satria le chauffeur olona nanana an Jesosy, niara-niakatra daholo. Ny avion tonga dia manao accident, misy crash. Satria nahoana le pilote manana an Jesosy lasa, zay tsy nanana Jesosy taraiky eo. Halleloia. Ny mpampianatra any am-pianarana mampianatra. Misy fanjavonana tampoka, ho avy Jesosy. Zany zavatra misy lazaiko anao. Ho avy Jesosy. Ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy. Aza mba ho isan'izay tsy tafiditra ianao. Afaka ratenao daholo ny zavatra eto tany. Afaka ratenao ny vady. Afaka ratenao ny diplôma. Afaka ratenao ny billet d'avion. Afaka ratenao ny inona koa? Tsy haiko hoe afaka ratena daholo. Fa za miteny aminao, aza ratena le rendez-vous miaraka amin'ny Jesosy. Aza ratena le rendez-vous miaraka amin'ny Jesosy. Ary le tonga ny tsy ho rate ny fibebahanao. Ny fanoloratenanao amin'ny Jesosy. Ny atonga ny tsy ho rate ny fananao fo madio, tsy ho amin'ny fitiavam-bola, fa mianina amin'izay anananao ary matoky ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty ao, isika tsy natondra na inona raha tonga teto tany. Ary raha hiala eto tsika dia ahoana? Tsy hatondra n'inona koa tsika raha hiala eto. Noho izany, raha manana ny hotafiana sy manana ny sotroana ianao dia ahoana? Aoka hianina any amin'izay. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra anampy ianao ny zavatra rehetra. Maninona ianao manany amin'ny ampitso, ny anio ara tsy fantatrao. Jereo ny voro manidina eny an-tsaha, tsy mamafy tsy mijinja, nefa dia tsara endrika amin'ny fitsoka ery. Ianao mihoatra lavitra noho ireny. Jereo ny voninkazo, ny zaridaina tsara tarehy, ny zava-maniry tena feno fahatsarana. Eo reo androany, raha pitso reo maina dia atsipany anaty afo. Tsy manary eny, tsy manao ninino reny, fa dia tafian'Andriamanitra fahatsarana. Maika vafa ianao koa tsara noho ireny.
satria jesosy nanavitra anao nandasaka andrany nadiovana anao ary ampititra anao fahazakany lanitra. Inona ny mampanahanao ny amin'ny ampitso? Alleloia. Ilay mpanjaka ny mpanjakany ao anatinao, le tompony tompony ao anatinao, le nalesiny fahafatesana ny ao anatinao, le tsy miovomalitsy ny ora mandrakizay ny ao anatinao. Halleloia. Mila manana tokontsika ary mila mitory fanantenantsika ary manambara zany amin'ny olombelona. Tsy misy famonjena fa tsy eo amin'i Jesosy falazaiko anao hoe tsisy hoe Jesosy dia anisan'ny mpamonjy fa eo koa ny andriamanitry ny zao na andriamanitry ito na tia koa ty vavahany ty koa mamonjy dia ty fomba fivavahany ty koa mamonjy. Tsia, Jesosy irery ny mpamonjy. Jesosy irery ihany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany. Tsy manonanao atokom-pivavahana eto na mpanopon'andriamanitra na fikambanana, fa ny atoroko anao fotsiny dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Afaka hiditra ao amin'ny tokantranonao, afaka hiditra ao am-ponao, afaka anarina ny fiainanao, afaka anangana ny fiainanao. Halleloia. Zany Jesosy, zany ny rôle zany falazaiko anao. Zany ny rôle. Iza ny manana ny prix Nobel ny chimie? Asa voazavainy izay manana prix Nobel ny chimie hoe naninona ke io rano io nivadika divay. Fa ny défien'i Jesosy zany. Défien'i Jesosy zany. Lany divay atao amin'ny fety. Rehefa lany divay atao amin'ny fety, natao ohatra afa-baraka androany fa nanasa vahiny nefa ohatrany tsy mahavita ninina akory. Nanatona an Jesosy. Mety matahotra koa anao zao fa afa-baraka. Hoeto amin'ny Jesosy ny projet anao. Hoeto amin'ny Jesosy ny fikasanao. Fa hoy Jesosy hoe asivo rano ny siny. Rehefa nasiana rano ny siny, rano nalatsaka tao. Hoy Jesosy hoe divozy amin'izay. Rehefa nidivozy na ny rano, divay ny tao. Halleloia. Prix Nobel ana chimie zany. Tsy ataoko tsony hoe prix Nobel fa prix Jésus. Halleloia. Mahery Jesosy io valazaiko anao zany. Iza manana prix Nobel mathématique? Prix Nobel mathématique moa tsisy dikany aminy zany hoe 5 plus 2 égale 7. Fa misy ny tena mpanjaka sy tompony tompo ny azony 5 plus 2 égale firy? 5000 mahery. 5 plus 2 égale 5000. Zany ny ao amin'i Jesosy. Ny anao koa mety 5 plus 2 ny ao zao. Ty rangasy 7 ty. Fa rehefa tonga amin'i Jesosy io 7000. Halleloia. Plus de 5000. Satria mahery Jesosy. Halleloia. Tiako i Jesosy io. Lazaiko anao zany. Tia anao io, karakara anao, mijery anao io. Ary tia anao io. Mijery anao io isan'andro. Mitsinjo anao io isan'andro. Io Jesosy Kristy io. Halleloia. Iza ny fizisianina tena hoe mahay prix Nobel ny fizika indray hoe tsisy olona tsy mianjery zany rehefa mandeha eny ambony rano hoe fa mitotona daholo, milatsaka daholo rehefa tonga eny. Fa nisan'izay Jesosy zay nandeha izy teny ambony rano. Halleloia. Mandeha fotsiny izy eny ambony rano. Natao hatramin'ny mpianatra. Matotonga ty, matoto ty. Jesosy 100% olombelona ndresahako anao. Nidefien'ny nature, nidefien'ny nature. Nandeha izy eny ambony rano. Halleloia. Mety efa tady ho safotry ny rano koa ianao io. Fa Jesosy mitsangana dia miteny aminao, mandehana koa ianao ambony rano ohatrana. Ohatran'ny Petera io. Dia hozy Petera, raha ianao tokoa ke io, atsoy aho eny aminao. Atsoy aho eny aminao. Dia iny Petera fa nandeha. Rehefa tonga any an-danitra dia mba anontaniko kely Petera. Nanao na ry Petera le nandeha teny ambony rano. Dia mety hozy Petera, enjana be indry tantely. Tsy laitro i Jesosy io, tsy laitro io. Tsy laitro i Jesosy io raha lasaina bava fa lazaiko anao. Defien'ny natura mandeha eny ambony rano izy. Halleloia. Inona mampanahy anao? Inona mampatahotra anao? Io rano io ve ny anafitra anao? Nitsahan'i Jesosy io dia nandeha. Nandeha izy. Nandeha izy. Raha miaraka amin'i Jesosy ianao mandeha eny ambony rano koa ianao. Halleloia. Tsy ara-baky teny nefa io fa sao dia anao andeha ary amin'ny borery dia safotra eo. Fa ny fiainanao ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fitsapahana, ao anatin'ny olana, ianao te hijoro amin'ny fahamarinana, ianao te hijoro amin'ny fahamasinana, ianao te hijoro amin'ny zavatra ankasitrahan'Andriamanitra rehetrarehetra. Zany le mandeha ambony rano. Hoe za indray dia tsy hanao zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Za indray dia tsy hanao zavatra tsy tian'Andriamanitra, fa za tena andeha arak'izay sitrapon'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia ndao anao izy araka amiko fa andeha ambony rano ianao. Misy olona be da be andeha ambony rano eto Mahajanga. Halleloia. Halleloia. Atsoy kely ny olona manam-pahaizana rehetrarehetra. Fa tonga ny cyclone. Rehefa tonga ny cyclone, natahotra daholo, natahotra daholo. Avy avy amin'ny fotsiny Jesosy.
mangina mitsara mitsahatra teony eo tsisy siklona eo zy ny olona fa ahoana ny fahefana ity ahoana ny fahefana vaovao misy fahefana fampianarana vao misy fahefana izy ary ty fandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy rehefa baikony tsy miovy Jesosy ho maly Seigneur mandrakizay inona ny rivotra eo amin'ny fiainanao inona ranomasina misafotofoto amin'ny fiainanao asa fitenen'i Jesosy io dia mangina teny fotsiny Jesosy dia mangina io fa tsisy adihevitra io inge Jesosy zao ny raha falina entiny io io inge Jesosy 200 km/h tsisy rara iny Jesosy an'izany teny fotsiny izy tapitra tsara halleloja izy ny dokotera afaka nazava an'izany efa maimbo ao anaty lamba-paty ao efa masiso efa maimbo efa efatrandro tao tonga avany Jesosy tsisy resaka fa tonga dia hoe ry Lazarosy mivoa voaka avany Lazarosy olona efa maty nefa olona efa maty olona efa maimbo olona efa mifono lamba ary Jesosy tsy niera mihitsy tsy niery Jesosy hoe aiza moa le mpiandry aiza moa ty mpiandry aiza moa ty mpiandry fasan'ny Lazarosy ty azafady afaka mba hakisaka ve le vato fa mba hijery kely an'ny Lazarosy mpanjaka ny tonga teo tsy miera amin'ny mpiandry fasana izy tsy miera amin'ny gardien izy fa avy avany izy dia tonga teo ry Lazarosy mivoa voalandrean'izay feo zay Lazarosy niarina tsy hay zany zay fomba fandehany tao hoe tonga dia niforonaingana indray maso nisy indray maso nisy mivolo petaka ny sofina petaka ny orona petaka nisy fofonaina voaka avany voaterina ny lamba vao izozy Jesosy vavolombelona ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Lazarosy fitsanganan'ny Lazarosy ny fahalebiazan'i Jesosy Lazarosy halleloja ianao koa mety miteny amin'izao fotoana zao efa maimbo tsisy hevitra tsony ty fiainako ty ianao koa mety miteny amin'izao fotoana zao hoe tsisy hevitra tsony ty fa efa tena potike za miteny anao fa mbola nisy potike no ianao raha iresaka tsika hoe potike Lazarosy ny anarany fa rehefa Jesosy ny natsona rehefa Jesosy ny vahaolana ny lazaina teo no eo nitsangana aloha naovany azy miaiky ah manaiky ah lehibe zany Jesosy zany lehibe zany Jesosy zany lehibe zany Jesosy zany nitsangany Lazarosy ny vahana ny fatotra rehetrarehetra ianao koa atsangany Jesosy ianao androany raha mino ianao atsangany Jesosy ianao fiainanao efa loha fiainanao efa potika fiainanao efa maimbo fa rehefa tafahona amin'i Jesosy izy miteny fa point final na fiainanao androany izy miteny fa tsisy hevitra tsonony aminao izy miteny fa perte totale ianao miditra ao amin'i Jesosy ianao fiainam-baovao tsangany Lazarosy tsy miovy Jesosy ho mahaly Seigneur mandrakizay anjaranao fotsiny ny mino fa zay mino ihany no mahazo zavatra avy amin'i Jesosy halleloja aiza nisan'izany hoe miditra anaty afo dia tsy may manandrafa fotsiny makafikasy kely dia ataovy eto hitanao hoe mamay be koa izy zany nefa nisy 3 lahy tao anaty laforo io laforo io nampirehetina impito mihoatra no nisan'andro raha 1000 degré zany io dia natao 7000 degré nalatsaka tao izy 3 lahy satria tsy nanaiky iankohaka tamin'ny sarivonga Nebukadnezara ianao koa mety tena anaty zavatra mamay be zao satria tsy teanao zavatra tsy ankasitrahan'i Jesosy tsony ianao ary ianao mbola hoaviny mety mbola andalovanao mamay be satria ianao teanao sitrapon'Andriamanitra fa nalatsaka tao reo telalahy reo rehefa nalatsaka tao reo telalahy reo afo ny tao fa lazaiko anao fa rehefa nalatsaka tao reo telalahy reo dia ahoana mandehandeha tao izy tsisy problème mihitsy halleloja mety sady nihirahira izy tao hoe loué gloire à Jésus na hoe je chanterai sady may izy tsy may mihitsy izy ny afo nefa mihoatra nimpito no nisan'andro rehefa nijery le olona any fa ino ty zavatra misy ty telolahy izy nalatsaka tao nefa zay jereto anakefatra izy eo ary le fanefa nitaka ny endriky ny zanak'Andriamanitra za tsy andao anao na foianao mihitsy na inona miatra amin'ny fiainanao na inona ady na inona fitsapana na inona zavatra mavesatra zao no lazaiko anao ny olona mety andao fa io Jesosy io tsy mandao anao zany io tsy mandao anao zany io eo foana io ianao fotsiny mila matoky azy na andeha tanaty afo izy telolahy ohatra zany koa no lazaiko anao ny afo mety tsy esorin'i Jesosy amen na hoe
ahoana ny afo mety tsy asorin' jesosy fa aleo isy mihitsy io afo io anehoany fa izy mahery noho ny afo. Halleloia. Nisy afo tao fa izy mbola ambonin'ny afo e de vita amibatisan'ny afo tao ianao jesosy miaraka aminao tsy andoranao io. Ahoana lazain'ny baiboly mivoaka tao izy telo lahy tsy mahay volony, voaka tao izy telo lahy tsy mahay moafo ny akanjony, voaka tao izy telo lahy ny aiky mpanjaka zay tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra sadraka sy mesaka zay Abednego de sazina mandalo anaty laforma may ve anao zao. Misy programme an Jesosy ao satria misy olona tiany ho taombina any azo ny famonjena koa ary tiany démontrena amin'ny fiainanao fa ao anaty afo mamay ianao fa tsy may. Raha maky ny afo ianao de tsy may, tsy andoro anao io de tsy anao kabary be tsony ianao hoe tsy teny tsony zakory zay zao zay may ao tsy mila miteny ianao fa tonga de hitany olona fotsiny ary tsy may ty ary to tsy nyrehatra atao tsy mahay moafo akory satria Jesosy manamarina anao. Halleloia. Aza miady varotra be sy miaro tena be zany, aza manatsara tena be zany, aleo andeha fotsiny ny fiainana manana fotsiny Jesosy ao anatinao. Jesosy manamarina anao. Halleloia. Tsy may tsy nandoro azy ny lelafo satria tao Jesosy. Halleloia. Andramoka izao fa tsara Jehova sambatra zay mialoka aminy. Mandalo ady mamay ianao, mandalo fitsapana ianao, mahazo fisedrana maro isan-karazany ianao, mamay io fa tsy mandoro anao io fa mahery Jesosy. Halleloia. Mbola toizana ve? Mbola te ianao Jesosy ianao? Aiza nisy zany hoe lioana nona tsy hinana zany? Ray andro Daniel tsy hita zay anenjehana any Daniel fa zay zavatra ataony Daniel 5 daholo, mahay, manatsaina, olona marina. Nanenjehana anazy sisa le fivavahana. Raha misy mivavaka akoatra ny Andriamanitry Nebukadnezara dia atsipy any andavaky ny lioana. Trato Daniel fa Daniel mbola nivavaka tamin'ny Yahvé. Ino nanenjehana anazy? Araka ny voasoratra ry Daniel, alatsaka anaty lavaky ny lioana anao satria anao mivavaka tamin'ny Andriamanitra tsy izy. Nalatsaka tao izy Daniel. Atsaiko hoe lioana firy tao, lioana efatra, lioana telo. Fa rehefa tonga tao Daniel mangina fotsiny lioana e, tsy samy teny. Daniel zany tao mety nandeha fotsiny ahoana e, inona ny problème? Miodina fotsiny Daniel, mandehandeha fotsiny Daniel, ny lioana tsy samy mikasika azy. Satria nahoana? Misy mahery noho ny lioana tao amin'ny Daniel. Misy mahery noho ny lioana tao amin'ny Daniel ary io Jesosy io ny antsoina hoe lioana fokony Joda. Voatonga ny lioana ao anala, mitsoka daholo ny ambiny. Lazaiko anao zany. Voatonga ny lioana ao anala, mipirina daholo ny ambiny rehetrarehetra. Ianao hoe manana an Jesosy sa tsy manana an Jesosy? Rehefa manana an Jesosy ianao, misy lioana de misy lioana, fa misy ny tena lioana Jesosy Kristy, misy ny lioana sandoka. Matahotra ianao, bedin'ny pasteur anay zao zafa tsy nivavaka tany tsony, bedin'ny pasteur anay zao zafa tsy nandoa fahafolo karena tsony, voaozina ozy zay zao fa tsy mandorakitra sady tsy mandoa fahafolo karena tsony. Alao hiteny eo foana fa zoro ny lalanao miaraka amin'i Jesosy de eto ambavaka izy, anio fitiavana izy. Fa rehefa tonga andavaky ny lioana ianao, aza matahotra, Jesosy mahery noho ny lioana. Tsy niteny ny lioana, tsy niteny ny lioana. Halleloia. Inona mety miandry anao amin'ny herinandro iny? Lioana sa afo sa rano? Fa tsy miteny zany eo anatrehan'i Jesosy e. Halleloia. Tsy miteny zany eo anatrehan'i Jesosy. Mikopona avy eo zareo andeha haka ny Daniel tao zareo andeha haka azy indray no any lioana. Hitanao zany fahagagana aseho an'ny tompo zany. Ny olona le nandefa anazy tanaty afonay may, afa miaraka amin'i Jesosy falazaiko anao. Afa miaraka amin'i Jesosy falazaiko anao. Mahery noho ny mahery io Jesosy io. Fasan'izany tsy natazona azy, izy mihitsy indray no novonoana. Avy eo alao vonoana ty Jesosy ty fa manelingelina le. Alao vonoana ty fa manelingelina no vonoana. Fa tsy natazona azy ny fasany e. Masiny Israely izy, nitsangana ho azy fotsiny tao. Satria ny herin'Andriamanitra natao aminy, fanan'Andriamanitra natao aminy. Lazaintsika fa Pentecote amin'ity androany ity. Androany koa Jesosy ny fanahan Jesosy ny ao anatinao, manangana ny efa rava aminao, manafaka anao amin'ny fanandevozan'ny fahotana, manafaka anao amin'ny toe-tsaina ara-bola, manafaka anao amin'ny fitiavam-bola,
manafaka anao fangejany ota. Halleloia. Fa io rano resahany io koa azo lazaina fahotana io. Itsahanao fotsiny fahotana, tsisy fahotana mahazo anao zany tsony, satria ny herin'ny fanamasina ny ao anatinao. Halleloia. Mino zany ve anao? Sigara zany tsy mahazo anao tsony zany. Mbola misy voafaritra sigara ve ato? Ka te hiala? Iza mbola mifoka sigara ato? Ho eto aty ny ampitsigara any aminao any. Eto aty ny briquet anao. Eto aty ny afikasika anao. Avelatsika eo zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao me mandroso amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy te herika épicerie tsony ianao andeha hijery sigara indray. Tsy te herika épicerie tsony ianao hijery briquet sy ny afikasika. Fa votsotra ao eo zany. Halleloia. Misy. Halleloia. Tsara Jesosy fa lazaiko anao ny ambonin'izay rehetrarehetra zay fahafatesana resiny. Zany zavatra teto tany daholo zany. Fandray androany andalo fahafatesana daholo. Fa io fahafatesana io tsy atahoranao io. Ny olona nge matahotra fahafatesana dia aembotra foana ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fanafody. Aembotra foana. Efa miantitra fa atao foana zay matanora. Fa io rehefa ny tompo miteny hoe vita, départ, lasa. Fa raha fa manana an Jesosy ianao, lalana fotsiny hoe ho any an-danitra. Na dia mandeha mamaky ny lohasa aloko ny fahafatesana aza, tsy atahotra ny loza fenao no amiko. Mandalo fotsiny, arozy Paoly hoe fahafatesana no zoko tombony. Tsisy atahoranao zany le fiainana ny ao anatinao, ary le fiainana efa namono ny fahafatesana. Tsisy atahoranao zany, ka raha ny fahafatesana ary resiny, inona ary ny atahorantsika eto tany? Inona ny atahorantsika eto tany? Tsara io Jesosy io raha lasaina bavy. Tiako io Jesosy io raha lasaina bavy. Raha zay ianao aza miodikodina be tsony. Fa tonga dia dao iazakazaka ao amin'i Jesosy. Tsisy resaka e. Tena alohanay fidy an Jesosy. Olombelona ve ny dokafako aminao eto? Pastera ve ny dokafako aminao eto? Za ve ny dokafako aminao eto? Filohan'ny repoblika ve ny dokafako aminao eto? Président am-piangonana ve ny dokafako aminao eto? Fofoka daholo zany. Zava-poana daholo zany. Fa le nandresan'ny fahafatesana ny dokafako aminao eto. Iza amintsika eto androany ny vonona hoe za Jesosy tena afakely zany ianao zany. Za tena anaiky anao Jesosy. Fa mila keloka. Anaiky anao mpanavitra, mpamonjy aho. Anaiky anao mpiantoka ny fiainako. Izao ny mpiandry tsara. Jesosy Kristy zany. Atoloran Jesosy ny fiainanao. Raha mbola tsy nanolo tena ho an Jesosy mihitsy ianao, atoloran Jesosy ny fiainanao. Raha efa ao Jesosy ianao ka sendra varimbarina na toritory, aza varimbarina matoritory tsony, efa akaiky Jesosy dia heverina. Efa akaiky Jesosy dia heverina, lazaiko anao zany. Io fireneny Israely io efa miaramila fotsiny manodidina an'io. Manodidina eo miaramila fotsiny. Satria ahoana? Iady amin'io Israely io ny vahoaka ray manontolo eto tany. Iady amin'io Israely io. Fa io vahoaka an'Andriamanitra io tsy afony io. Fa anao inona anao fanazara-tena fotsiny miaramila e. Tsisy anao farazana-tena fotsiny. Za efa miandry 3e guerre mondiale daholo reo. Ny Iran efa mamoaka arme nucléaire. Russie zany moa dia efa tsy taitra tsony hoe ao anatin'ny minitra vitsy fotsiny dia potika io New York io Amerika io. Ao amin'ny minitra vitsy fotsiny. Avy ety zay mandefa misily potika États-Unis. Lazaiko anao tsika varina. Fa zao efa miandry fotsiny tsika e. Miandry départ tsika. Lazaiko anao zany. Fa ny guerre efa manakaiky. Ny guerre efa manakaiky. Efa voadidina miaramila zala Israel. Ny tempoly ao Israel mila tsangana. Efa ao daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Ny plan an'ny tempoly ao Israel efa naseho an'i Donald Trump, efa vonona ny jiosy hanao azy. Io tempoly io atsangana, vetivety kely io dia tafatsangana. Tonga ao le lehilahinota, tonga ao le mpanjaka an'izao tontolo zao. Io amin'izay ny anjaka eto tany, zay tsy manana marika 666 tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivaly. Raha mbola taraiky eto ianao, ka raha tsy anaiky an'io marika io, na ianao lasa martiry, na ianao manaiky an'io dia very mandrakizay. Fa raha ohatra ianao manaiky an Jesosy, ho avy zany fotoana zany fa ianao efa tsy eto tsony. Fa ianao efa miakatra. Halleloia. Ianao efa miakatra, tsy hitan'izany ianao. Mety voalondohan'ny épisode fotsiny hitanao hoe io le lehilahinota, io le antikristy. Voalondohany hitanao, fa avy eo amin'izay départ. Ndao tsika andeha raha kizy ozy Jesosy. Loatra zareo eo amin'izay. Halleloia.
dia hiara-iakatra amin' jesosy tsika. Zay ny fanantenantsika. Fa afaka 3 taona sy tapany hiara-hidina amin' jesosy tsika. Afaka 7 taona mase, afaka 7 taona tsika hiara-hidina amin' jesosy. 3 taona sy tapany zany dia mody hoe milamina be eto tany, miadana sy mandry fa izay kanjo ho avy amin'ny tampoka ny loza. 3 taona sy tapany mody milamina. Fa tonga ny 3 taona sy tapany fanenjehana amin'izay, famitehana amin'izay, ary gera ho an'Israel ao. Eforesy ny zanak'Israely midina amin'izay Jesosy hanafaka an'Israel. Idina amin'izay Jesosy hanafaka an'Israel. Rehefa midiny Jesosy, fatorany Satana, alefany anaty lavaka Satana, miova ny zavaboary. Zazakely ary hipetraka amin'ny liona, ny biby lava ary hipetraka amin'ny zazakely. Isaia 1:10. Tsisy tsony miova ny natiora. Mandritry ny 1000 taona hiaraka amin'ny Jesosy eto tany. Jesosy ny manjaka ao Jerosalema. Ianao raha natoky, ianao mety gouverneur any a Norvège. Ianao raha matoky, ianao mety tena sefoky tany ary a Paris. Isika amin'izay mitondra ny tany. Rehefa naseo hoe tsisy vitanareo hoe nareo ohatry ny nangalatra fotsiny teto tany, nareo ohatry ny nanambaka fotsiny teto tany. Aleo avy ilay Jesosy nay, izy ny lohany. Zay koa miara-manjaka aminy amin'izay, omeny toerana amin'izay tsika. Sasany any Russie, sasany any Canada, sasany any Afrika, sasany any Australie, sasany any Nouvelle-Zélande. Ary fotoana milamina be fotsiny. Zay le fanjakan'i Jesosy. Fanjakako tsy eto tany ho Jesosy. Dia tavin'olona atao mpanjaka nge Jesosy teto tany. Ho Jesosy hoe tsy mbola zay le lera. Amonjy anareo amin'ny asofijaliana ny lerako fa zatsy ataonareo mpanjaka. Fa ho avy ny fotoana mpanjakan'i Jesosy ary fotoana sambatra eto tany. Haleloia! Ianao miara-miasa amin'ny Jesosy amin'izay fotoana izay raha matoky. Haleloia! Mahafinaritra ny raha lasa anabavy zany rehetrarehetra zany, ohatrany tsy te hody mihitsy avy resaka an'i Jesosy eto foana. Ho avy ny Jerosalema vaovao rehefa avy eo. Ty zao anao mijery dia efa mba mangirangirana. Jiro efa mba mahafinaritra. Fa any amin'izany Jerosalema vaovao zany, io hitsanao io gorodona. Mandehanao amin'ny Jerosalema vaovao, gorodona volamena. Volamena zay edina sy hafatesany eto tany. Io ary hitsanao any an-danitra. Ary io vola fotsinao, ary io volamenanao, fa tsy tono koram-bolamenanao, koram-bola fotsinao. Any an-danitra ianao raha lasa anabavy, fa ampijery fotsiny ahoana raha ty volamena be hitsantsika ty. Haleloia! Ahoana raha ty volamena be hitsantsika ty. Mandeha indrainao any amin'ny Jerosalema vaovao, rindrina, ny tamboho vato 12 sosina, safira, onyxa, emerauda, io le edina rehetrarehetra io, edina amin'olona eto tany io. Any an-danitra io tambohanao io. Jerosalema vaovao. Tsisy maizina ntsony any delestasy. Mazava foana Jesosy ny fahazavanao. Tsisy mararirary zany tsony. Aizy ihany marary n'izy. Ohatranao marary. Rehefa any tsisy marary tsony. Falifaly be daholo. Courage be daholo. Tsisy marary tsony any. Haleloia! Rehefa any mazava, tsy hiditrao zay tsy masina, tsy hiditrao ny mpandaika, tsy hiditrao ny alika ozy izy zay miverina amin'ny alohany, ny olona miverina amin'ny fahotana. Tsy hiditrao zay tsy masina, fa zay voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny hiditrao. Zany isan'izay rehefa nibebaka nanaiky an'i Jesosy. Ianao anisan'izay rehefa nibebaka ianao nanaiky an'i Jesosy. Haleloia! Inaram-bola hitanondrehanao eto an-tany. Domin'ny olona fotsiny ao any an-dalana fa ohatra mitanondrika be fotsiny. Nefa any an-danitra misy lova lehibe ho anao. Tokony ianao ny faly indrindra eto tany, ianao ny be fanantenana indrindra eto tany, ianao no milaza amin'ny namanao. Aza mitomany any an-danitra misy lova tsara be ho anao, mbola misokatra any. Ary rirarira ahitan'i Jesosy tsika. Ahitan'i Jesosy tsika. Lehibe io sandrina Jesosy io, afaka mipetraka eo daholo ny rehetrarehetra. Zay ny tena zava-dehibe ahitan'i Jesosy tsika. Haleloia! Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, stany vaovao. Ho avy Jesosy. Fa ankoatra ny Jerosalema vaovao, lanitra vaovao, stany vaovao, misy farihy afo solofara zay tsy nanaiky an'i Jesosy. Ho any amin'ny fahaverezana izy. Fa io miankina amin'ny fanoloran-tenanao teto amin'i Jesosy. Miankina amin'ny fibebanao teto amin'i Jesosy. Teto tany, miankina amin'ny fanoloran-tenanao teto tany. Miankina amin'izay io. Ka androany, raha tsy mbola voasoratra any an-danitra ny anaranao satria tsy nibebaka ianao, manoloran-tena ho an'i Jesosy fa mbola oro zao. Akaiky ho io dia hiverina. Akaiky io dia hiverina. Tsy resaka zany lazaiko anao zany.
akaiko io dia verina atoloran' jesosy ny fonao